tous vos projets de construction ou de rénovation. Sokavitre manolotranao ny vavao. Sokavitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotranao ny vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotranao ny fampalalam-bavao. La 4G Patelma vous présente ny vavao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-bavao. Tsy maintsy isy ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka andiniana ny lalàna momba ny fividianana raha ny voalazan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena taoriana ny fanakatonana ny fitaom-pivoriana. Tsy mitombina ny filazanana fa tsy laharam-pahamiana ho an'ny firenena ireo lalàna nandalo sy lany teny amin'ny anteny mera hoy kosa ny Prime Ministre. Tsy mbola misy ny filaminana anikongo taoriana ny vakifonja ny tranga farany teo. Voafonja 7 no nampandosiran'ny fokon'olona raha nitatitry ny fandrarahan'ny fonja. Vaky nandositra ireo manam-pahefana any an-toerana takian'ireo fokon'olona hatrany namoana ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay mpampianatra. Tsy maro toerana hatrany ny vitsitsolika teto Madagasikara tamin'ity taona 724 ity, saika misedra olana na teo amin'ny mpampiasa fiara isan'andro fa ihany koa teo amin'ny vidin'entana. Nanomboka androany ny rally Shell Helix izay karakarain'ny club Azatana. Dingana farany ho an'ny sokajy rally amin'ity taom-pilalaovana ity, haritra 3 andro ny fifaninanana. Maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny dingana manaraka ny fifampidiniana eo amin'ny fialan'ny Grande-Bretagne ao amin'ny vondrona Eropeana ankehitriny. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny fifanarahana ara-barotra nandritry ny fivoriam-be any Bruxelles. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko aminasanao ary anaraka ny fampalalam-bavankolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia tsy maintsy isy ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka andiniana ny lalàna momba ny fividianana raha ny voalazan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena taoriana ny fanakatonana ny fitaom-pivoriana. Tsy mitombina kosa ny filazanana fa tsy laharam-pahamehana ho an'ny firenena ireo lalàna nandalo sy lany teny amin'ny anteny mera hoy kosa ny Prime Ministre. Fanadina. Nakaton'androany ny fivoriana ara-potoana eo amin'ny anteny mera rotonta tamin'ity taona ity. Tsy maintsy isy ny fivoriana tsy ara-potoana andinihana ny lalàna momba ny fividianana izay andrasan'ny maro raha ny voalazan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Tsy maintsy hisy ny session extraordinaire raha araka ny faminavinana azy satria ireo lalàna rehetra ireo dia tsy maintsy fampidinihana fa tsy hoe ho fandanian'andro fotsiny no nanaovana an'ireny consultation na fakan-kevitra ho an'ny rehetrarehetra reny fa ho dinihina ilay izy ary izany ihany koa dia miditra eo amin'ny fikatsahantsika mandrakariva ny fitoniana sy ny fifidianana madio malalaka mangarahara ekeny rehetra hita amin'ny firenena ka tsisy romoromo na lonolony ka hiteraka krizy indray hita amin'ny firenena. Mitohy hatrany aloha izany ny fifampiresahana sy ny fandresen-dahatra samihafa amin'ny antoko politika sy fiarahamonim-pirenena mikasika ny fanatanterahana fifidianana mandra-pahisy ny fivoriana tsy ara-potoana. Tahaka ny fiampiatsona natao tamin'ny parlementaire hitohy izany fifampidinihana izany. Raha ny fantatra nefa
Fandretsen-dahatra ny mpanao politika amin'ny fikitiana na fanovana ny lalam-panorenana no tanjona ao anatin'ireo fifampidiniana ireo. Teny avy amin'ny filoham-pirenena ny anatanterahina izany raha ny voalazan'ny Premier Ministre. Ny fampiatsoana sy fanatonana samihafa ataon'ny gouvernemanta izay voalaza fa mandika ny lalam-panorenana. Ino moa zany efa nitenenina ary tsy verenana intsony no nitoromarika ny filoham-pirenena efa mizotra araka ny tokony izany reny fifanatonana, reny fiarahana, mijery ny vahaolana miaraka amin'ireny sokajin'olona samihafa reny. Efa nisy ny fionana tamin'ny député, efa nisy koa ny fionan'ireny samy parlementaire ary amin'ny herinandro zany raha sitrapony ambony zany isy ny fionanay amindreo amin'ny fiarahamonim-pirenena, isy ny fionana ihany koa amin'ny ireo mpanao politika maro isan-karazany. Zany rehetra zany dia natao mba ahitana vahaolana. Ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana, ny lalàna momba ny fampivoarana ny tontolon'ny indostria eto Madagasikara, ny momba ny angovo, ny fananantany, ny fananganan-jaza, ireo amin'ny ankapobeny ireo lalàna nisongadina nandalo ary lany teny anivon'ny antenimera nandritra io fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ity taona ity. Na emitratrany kosa ny fandinihana ny lalàna momba ny fifidianana izay nandrasan'ny maro. Mitohy hatrany ihany koa ny fanodinana ny sain'ny mpanao politika amin'ny fikitiana lalam-panorenana. Tsy mbola misy ny filaminana anikongo taorian'ny vakifonja nitranga tany antoerana farany teo. Voafonja 7 no nampanotsiran'ny fokon'olona raha nitatitry ny fandrarana ny fonja vakinandositra ireo manam-pahefana any antoerana. Takin'ireo fokon'olona hatranomony amoana ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay mpampianatra. Fanadia Fezora Valy. Nitondra fanazavana mikasika ny raharahan'ny kongo ny tompona ndraikitra avy amin'ny fandrarana ny fonja io maraina io teny amin'ny ministeran'ny fitsarana. Memafana ny toetra rasy ny tsy fisian'ny filaminana ao amin'ny distrikan'ny kongo amin'izao fotoana izao raha ny antotanisa avy amin'ny fandrarana ny fonja any toerana manodidina ny 7 ireo gadra nampanjosirana tamin'ny fotoana namakindreo fokon'olona ny fonja hitadiavana ireo olona 7 tompon'antoka tamin'ny famonoana mpampianatra iray tany toerana. Tsy amelan'ireo fokon'olona ihany koa ny manam-pahefana ny toerana izay efa vakinandositra. Vosotra tao daholo ny gadra rehetrarehetra sisiny dia ny polisy, ny gendarme, sy ny rehetrarehetra zany dia nilefa teo azy miaraka amin'ny penitanciaire nilefa izy amin'izao tsisy toeram-panjakana raha soldat io zany veleo an'izao fa ny renfort avy any zany mbola mijanona eo. Nilefa aby na ny adjoint district, ny adjoint CB, adjoint rehetrarehetra zany nilefa manontolo eo. Ny olona namono olona mety zany tadaviny vahoaka zany ny vonoana. Kanjo nefa tsy katatao le olona nitadavina dia sorena le vahoaka satria manao polipolo be zany dia voatery ny fonja zany vakindreo izy rehefa nazy kanefa tsisy dia sorena le olona dia kary le gara ny nalefa tao azy. Mikorotana tanteraka ny tanàna hiaran'ny fandrahonana ny mpampanolalàna sy ny lehiben'ny fonja. Nisy ny fangatana famondran-toerana nataon'izy ireo no nitahotra fitsaram-bahoaka. Raha ny vaovao avy amin'ny zandarmaria pirenena kosa, 7 amin'ireo voafonja ireo no tavaverina hatreto, misy amin'izy ireo no mihery any anala. Malemy eo anatrehan'ny tranga tahaka izao ny manam-pahefana misehatra amin'ny filaminam-bahoaka eto amin'ny firenena. Ny famerenana ny filaminana ao an-toerana hatreto no ataon'izy ireo laharam-pahamehana. Ka ny fandrarana ny fonja moa dia nandray ny fepetra moa zareo satria efa nandeha le tsao hoe ho avy le olona haka an'ireo olona 10 ireo dia voatery nafindra toerana zany ireny olona 10 ireny. Le izy moa zany arak'izay fa atao hoe fa midepase ny mpandrarana fonja samy rery le zava-misy fa efa misy ihany moa ny atao hoe ireo frère d'armes, ny gendarmerie fa nandefa renfort nandeha nankany. Zany hoe amin'ny fampandriam-pahalemana ny tanàna amin'ny ankapobeny zany tena atao any amin'izao. Fa le hoe famerenana ny voafonja andeha hiverina ao anaty fonja aloha dia mbola sarosarotra amin'izao tsika miteny izao. Mpitandro ny filaminana iray fiaravaventy no manampy ireo mpitandro ny filaminana sy manam-pahefana ny toerana. Raharaha tany teny anivon'ny tribonaly izay tsy nahitam-baliny antaonany maro no voalaza fa ny antombon'ny raharaha. Raha ny fanazavan'ny mponina avy any an-toerana ihany koa mpampianatra iray nandray vola hamonjy ny fodiana no maty nisy namono takindreo fokon'olona sy ny fianakaviany ny hamalina faty amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka ireo olona 7 voalaza fa tompon'antoka tamin'izany. Nafindra toerana nefa ireo olona ireo. Antony niteraka ny korontana rehetra tany an-toerana. Isy ny fanelanelana anara-pomba tarihin nisy olom-bavam-bahoaka avy any an-toerana ny Prunel Razafintsiandrofo raha ny fanazavana. Tsy maro toerana hatrany ny vidin'ny solika teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity. Ny solika izay singa iray mampiodina ny toe-karen'ny firenena. Saika misedra olana na teo amin'ireo mpampiasa fiara isan'andro zany fa ihany koa teo amin'ny vidin'entana. Fanadidiny Michela Ranardzona.
Tsy nitsaha niakatra amin'ny ankapobeny ny vidy solika tamin'ity taona 17 ity. Taona izay nampiarana ny prix maximas ny vidiny tena izy teto Madagasikara. Ny volana febroary 17 nananika ny 4 ariary ny litatra ny solika ny volana febroary 17 valopolo ariary ny lasantsy ary 7 ariary ny gazoaly izany hoe fiakarana 20 ariary ny litatry ny gazoaly ary fiakarana 90 ariary ho an'ny essence. Fiakarana isany ambony indrindra nanomboka ny fampiarana ny vidy solika tena izy no nisy raha toa ka manodidina ny 20 ariary ny fiakarana ambony indrindra hatramin'izay. Ny volana martsa kosa dia niditra antsehatra indray ny fanjakana ary nametra ny vidy solika fitazomana ny vidin'ny litatry ny solika ho 503 ariary ny gazoaly ary 27 ariary ny essence. Ny toetrany izay fiakaran'izay tao anatin'ny volana martsa, aprily ary mey. Tao anatin'ny 5 volana 300 ariary ny fiakaran'ny vidy solika teto amin'ny tsena anatiny. Amin'ny ankapobeny saika niteraka olana teo amin'ireo mpampiasa fiara ny fiakaran'ny vidy solika na olon-tsotra na mpitatitra fa teo ihany koa ireo mpanafatra entana. Miakatra be aloha ilay izy. Ohatrany ahoana ny atrehanao an'ilay izy zao? Dia tsy maintsy miomana, tsy maintsy manisy budget anankiray ampiakarana budget amin'ny resaka carburant. Ny embouteillage mamela ny lalana ratsy. Raha manozaka 150 000 francs zao dia 2 jours zay dia lany. Na banky mihitsy mandeha be fandaniana ratsolika satria lafo be ilay solika. Miakatra foana. Tsy dia mikoty an'izay zay satria ny anay taxi dia course dia rehefa misy ny course dia mandrotsaka. Miteraka faty antoka ka. Satria le raha ohatra zao ianao hoe mitondra course ana 5,000 ny lasantsy nefa ny efa 4,000 latsaka ny litatra. Tsisy tombony ho anay. Satria hitanao zany izay mamelombady aman-jana ka manofa trano. Raha ohatra izay tokony hitondra 100 000 ody lasa 25 000 na 40 000. Noho le carburant lafo, ny embouteillage ny lalana ratsy. Azonao. Satria tsy maintsy mijaikijaiky izay mandeha ny lalana ratsy dia mandray première rano lava zany ny embouteillage sy ny aratsy-dalana. Dia ny tombony solika nefa ny solika efa lafo. Le solika zany miakatra foana izy nefa mampidina izy. Raha mampakatra 200 izy dia mampidina 20. Dia faty antoka be ho an'ilay mpitatitra izy tsy mba jeren'ilay olona ao ambony ao mihitsy zany le madinika ety ambany nefa ireo olona madinika ireo ihany mba tonga anazy eo amin'ny plasiny eo. Ny aton'ny fiakaran'ny vidy solika ny volana Jona hatramin'ny volana Novambra teo, nidina manodidina ny 20 ariary izany tao anatin'ny 5 volana. Miverina kosa ny fiakarana izay ny volana Novambra 17 ariary. 20 ariary ny fiakarana ho an'ny litatry ny lasantsy, ny gazoaly ary ny litatry ny solitany. 507 ariary ny litatry ny essence ary 103 ariary ny litatry ny gazoaly. Ary farany tamin'ity volana Desambra 17 ariary ity, niakatra 10 ariary isaky ny litatra ny lasantsy ny gazoaly, jifaina 7 ariary ny litatra amin'ny lasantsy ary 7 ariary kosa ny gazoaly. Raha fitinina ny 5 volana voalohany taona niakatra ny vidin'ny solika, nidina kosa nanomboka ny volana Jona hatramin'ny volana Oktobra ary niverina niakatra ny 2 volana farany taona. Amin'ny ankapobeny tsy mbola vita ny fitondrana ny mahamaro toerana ny vidy solika eto amintsika. Kampania solika vitsy ihany no mitana ny tsena eto ka tsy misy ny fifaninana marina. Tamin'ity taona 17 ariary ity, nandidina ny 3 ariary hatramin'ny 7 ariary ny vidin'ny litatry ny solika teto Madagasikara. Inany sy ny etsy-bahoaka ao an-tseranana noho ny tsy fandehanan-draharaha any an-toerana tsy mahomby intsony ny fanjakana hoy ny nambaran'ireo ray aman-dreny any an-toerana diso miravoravo fotoana loatra ny fanjakana manoloana ny fahasahiranan'ny vahoaka. Fanadiny Mioramanitra. Kolikoly famarotana tany amin'ny vahiny, fiakaran'ny vidim-piainana, fanakatonana orinasa, tsy fanananasa ireo no isan'ny tranga mampitaraina ny vahoaka ao an-tsiranana. Tsy mitovy amin'ireo faritra maro eto Madagasikara ny ao an-tsiranana raha ny nambaran'ny mponina avy any toerana. Tsy azo soroana intsony etsy-bahoaka manoloana ireo tranga ireo raha ny nambaran'ny profesora René Rasolofo taorian'ny fivorim-be nataon'ny fokon'olona tany atoerana omaly. Tsy azo idivirana intsony ny siny fietsem-bahoaka ary zay dia manainga ny faritany-Andriamatoly sy Madagasikara-Andriamatoly aza vela ho irery. Reo ray aman-dreny matsapa ny fangilifiriny ny fantsana iara entana isika tsy animba, tsy amono, na andoro mikely ananatsika
fa samy joro koa sy tana mievony ka niza ametrahana fitrikisana hitantana ny firenena dia isika koa manana didy manara-maso ny ataony fa tsy hoe izy manao ny daniny kibony na manjakazaka amin'ny mpitapom-bola pirenena fa tsy mpitapom-bola mpanjakana. Anisan'ny marary amin'ny vahoaka ty le handafosana tany indrindra ho nosy be alafo ny nosy alafo ny faritra fiveloman'ny olona ravaina ny tany tsy azo ekena io zay manokana dia malala fa na ao Antananarivo reny vohitra Madagasikara dia tapitra lafa amin'ny teratany vahiny ny tany eto Madagasikara nefa io akaiky ny avoloy mihitsy no misy nyzany zavatra izany tsy azo ekena raha ohatra ka ny malagasy no manjary esorina amin'ny tany nefa masina nyity tany ity. Miamahantra ny vahoaka ao Antsiranana tsy mitondra tombontsoa ho an'ireo mponina ny any atoerana na ny eo amin'ny lafiny sosialy na ny eo amin'ny lafiny toe-karena ny fitrandrahana any atoerana. Hoy ny vahoaka aty Antsiranana enimpolo isan-jaton'ireo lasa mpangataka ireo aty Antsiranana de Goseransville dia fetra fianakaviany mpiasa ny sekreniny navoaka ny mpivory tao izany dika hoe tsy azo ekena raha faritany manan-karena toy ity nefa ao betsika taterina amin'ny helikoptera isan'andro ny volamena ny vatosoa dika zay tsy misy fitsindrovana mihitsy ny mponina ny lalana moa tsy resana tsony fa dia tena matoravina ary fafilaidy. Tsy ny fiakaran'ny vidim-piainana ao Antsiranana ihany no nitsirino hevitra io amin'ny fitakiana fa ny fahitana ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny faritra rehetra manerina ny nosy izay tsy voafehan'ny mpitondra. Ny fikambanana samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena any atoerana no manao antsoavo amin'ny raharaha io. Miantso ny mponina any amin'ny faritra hafa toy ny eto Antananarivo tsy hanaiky ny fijerena fotsiny ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nitondra fanazavana sy naneho ireo taratasy ara-dalàna ny tompon'ny tany mirefy 420 hektara ao Ambohimanana fokontany Antenety be ilafy io maraina eo naneho ny heviny mahakasika io tany io ihany koa ny solotenan'ny fokon'olona sy ny sefokontany ao an-toerana. Fanadiny Bioramantratrano. Io maraina io nanamafy ny maha-tompon'ny tany ara-dalàna azy ireo taranaka navelan'ny tompon'ny tany ary nitondra ireo taratasy mifanaraka amin'izany certificat de situation juridique sy ny kadastra no naseho. Tena onjeo taratasy io zany 12 menadany zanaky dadabe amin'ity tany Villa Morepo numéro 543B etỳ Tanity be 12 menadany zanany fa amin'ny 12 menadary eo ny enina efa maty fa ny enina mbola velona ny enina mbola velona zany ireo ny anarany dia ny zanaky ny enina efa maty ireo ambany ireo koa ny anarany toy misy efa 30 mahery eo ny totalin'ny mpandova zany ato anatin'ity certificat situation juridique ity. Ho an'ny fokon'olona efa nipetraka tena toerana nanapirofo ny maha-tompon'ny tany ireto fianakaviana ireto ny antota taratasy eo ampelantanany sy ny dingana efa nataony teo amin'ny fokontany sy ny commune. Ampahany avy amin'io tany io ihany koa araky ny fanazavany no nanaovana ireo sekolim-panjakana any atoerana. Mbara mikasika an'ilay tany Tanety be dia ity tany ity izay tondrontsika rehetrarehetra io no 23 hektara mahery kely eo dia ny taranaka Topolara Bepoly. Ny antony ilazana an'izany dia izy ireo namea ny CG sy ny tany anaovana ny EPP. Nanao fanohanana izy ireo teo anoloanan'ny fokontany tany anoloanan'ny commune nampiseho ny taratasy ny situation juridique en plan sy ny zavatra rehetrarehetra an'izany efa napetrany teo amin'ny fokontany dia varany amin'ny commune ihany koa. Le titre amin'ny nasehony zareo taranaka Topolara Bepoly teo anoloako ny titre 540 kabavy dia izay no hitan'ny maso koa sy nanaovan'ny zareo opposition teo amin'ny niveau fokontany sy amin'ny niveau commune. Ny taratasy meny dadabe anay tamin'izany dia tamin'izay mahafiloha firamana zay zany nisy taratasy mihitsy ny kadastra tamin'izany hoe dia anazy ny tany aloha Villa Morepo Bepoly. Mivoatra ihany koa ny raharaha teny anivon'ny fitsarana mikasika ireo olona nosamborina tena toerana ny alatsinainy lasa teo. Raha ny fanadidina natao olona miisa 9 no voatana teny Amponja Vonjimaika tao ren'ny fanadidina natao omaly ka ny 3 vehivavy ary ny ambiny lehilahy. Ny 12 ny volana febroary taona 2024 no tsaraina ireto olona ireto. Hatramin'izao anefa mbola misy olona afaka roana mikasika io raharaha io. Fa ny zavatra misy dia misy olona mandray vola any ambadika any
dia ireo olo ireo anao paritaka eto amin'ity tanina ity dia mody mitondra angady dia mody miasa karazan'olo ireo zao dia efa voasambotra dia misy andehan'olona voasambotra ary dia efa nanao ny asa ny fitsarana ary dia izay dia mahatoko ny fitsarana amin'ny omraraha io satria dia nampiakarina fitsarana ilay izy efa didina voaka amin'ny fitsarana fa izay olona miditra eto amin'ity tany ity dia isarimotra amin'ny dossier daholo ihany koa izay olona mieritreritra ny mbola hiditra eto zany dia isarimo dia dossier anankiray tonga dia dossier anankiray tsy miova fa tonga dia iny ihany no toyana ny fitsarana tsy maintsy nisy ny fandraisana fepetra nataonyreto fianakaviana tompon'ny tany mikasika ny fiambenana sy ny fikarakarana ny velaran-tany milaza ny ady hatramin'ny farany ireto fianakaviana ireto ary tsy anaiky ny mety hiendrika kolikoly sy ny trindry ahiny izy ireo hiatraminy andrasana ny toyen'ny raharaha. Nisy ny didim-pitondrana niraisan'ny ministera telo ny ministeran'ny vola ny ministera misana ny fitsinjaram-pahefana ary ministeran'ny arenakibon'ny tany nandrafetana fitsinjarana ny tamberimbidy sy ny risotorina azo avy amin'ny fitrandrana nampahafantarina ny mpisehatra voakasika izany eny anivon'ny commune io didim-pitondrana io 5 tsy mbola mazava amin'izy ireo. Lili Rabiata. Tsinjaraina arakaraka ny famaritana nataon'ny ministera telotonta ny tamberimbidy sy ny risotorina azo amin'ny fitrandrana arenakibon'ny tany. Raha ny fanazavana voaray mikasika ny didim-pitondrana navoaka ny ministera ny arenakibon'ny tany, ny ministera misana ny fitsinjaram-pahefana ary ny ministera ny vola sy ny teti-bola. Ny commune ny faritra ary ny faritany no ifampizara ireo tamberimbidy ireo. Arakaraka ny sokajin'ny commune no hanomezan'ireo anjara ireo. Ny fitsinjarana ilay zany misy karazany tipa anakefatra ny commune. Ny tipa voalohany zany dia ilay toerana izay misy an'ilay arena mihitsy zany dia nen'ireo ary ny fitsinjarana dia mbola tsy hitovy fa mbola ho jerena hoe firy isan-jato ny lalaina tao amin'ilay commune anankiray firy isan-jato tao amin'ilay commune anankiray. Izay zany ilay tipa A. Ho an'ilay tipa B indray dia ilay commune izay le anaovana n'ilay misy an'ilay usine zany fanodinana. Ny tipa fahatelo dia ny andalovan'ilay fitaterana n'ilay minéraux dia ny izany hoe ny commune andalovan'ny pipeline ary ny fahaefatra dia ny iaran'ny tsy mivantana zany amin'ilay fitrandrana. Arakaraka ny asa atao amin'ny commune iray araka izany no hanomezana ny anjarany amin'ny tamberimbidy alaina amin'ny orinasa mpitrandraka. 520 isan-jato any sokajy A, 20 isan-jato any sokajy B ary C ary 5 isan-jato any sokajy D. Tery loatra ifamaritana io raha ny voalazan'ireo mpisehatra. Ankoatr'izay tsy fantatra ihany koa ny fatra marina avoakan'ireo mpitrandraka amin'ny arenakibon'ny tany. Azon'izy ireo atao ny manova ny tarehimarika noho ny tsy fampiny ny fanaraha-maso raha ny voalazatrany. Ny antsika zany dia ny hoe le mpitrandraka foana no avela anao ny déclaration nefa io zavatra io ny anjaran'ny fanjakana dia ny hoe aorina indray vao manao an'ilay fanamarinana ka rehefa mipetraka ilay fanamarinana matetika misy adivaritra ao dia eo zany le atao hoe mamofopofona zavatra tsy dia mazava ntsony le izy avy eo fa maninona moa tsy vao miainga mihitsy izy dia efa atao erahana manao mihitsy ny fijerevana ny zavatra mialo amin'ny toerana anankiray fa tsy rehefa hoe efa vita ny rehetrarehetra vao hoe ndao amin'izay asiantsika fanamarinana. Zay ngamba no natonga ny satria efa nahita tany amin'ny toeran-kafa teto amin'ny firenena misy an'izany problème zany dia zay no natonga nametraka an'izay fanontaniana zay tao amin'io fivoriana io. Ankoatra ny fitsinjarana ho an'ny commune, mahazo ihany koa ny faritra sy ny faritany misy ny fitrandrahana. Tokony hahazo ny anjarany ihany koa ireo commune tsy voakasika mivantana saingy mizaka ny fiantraikany indrindra raha tontolo iainana raha ny fanamarihan'ireo mpisehatra. Araka ilay lalàna mikasika ny fitrandrahana, raha isan-jato no azo amin'ny akora voahodina ary 5 isan-jato no azo amin'ny akora tsy mbola voahodina ho an'ny risotorina. Tsy ampy anefa ny fanaraha-maso io vokatra mivoaka amin'ny firenena io. Tapitra teo ny tapany voalohany tamin'ny vaovao dia anaraka dokavarotra aza isika. Ao anatin'ny tapany faharoa dia anarahantsika ny fanomezana loka tamin'ilay hetsika ilay tsena be sy ny fisaorana ireo nandeha anjara tamin'ny marathon international de Tana ary ny fanombohan'ny rally Shell Helix androany izay karakarain'ny club Azatana. Rehefa avy eo ary.
messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Milay be andefaso SMS BDP namanao miaraka amin'ny yellow. Mahazo bonus exceptionnel SMS 100 amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny. Tsindrio ny dièse 322 étoile 67 dièse. Telma numéro 1 ho an'ny tanora. La vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretany ankohonanao. Misy calcium sy vitamine, ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit. Tontolo andro feno hasambarana. Cadeau, satroka. Papa, maman, andinga aqui. Uau! Bora, Isan-kerinandro rehefa mividy na mamana bouquet. Lolanta ve? Safidy tsara indrindra. Toalosa dia. Aramaintsy dia. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivoaka santsonky olona rehefa na taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoko, mba raisikely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tsy mitsaha miakatra ny vidiny hena eny an-tsena eny tato anatin'ny herinandro nananika ny 2 sy 1 alina ny kilao an'ny hena na henomby io na henan-kisoa zary lasa sakafo natokana ho an'ny mpanankarena ny hena eto Madagasikara. Fanadidina. Ankoatra ny vary izay tsy nitsaha niakatra ny vidiny tato anatin'ny 3 volana farany taona, efa mananiky ny 2 sy 1 alina ariary ihany koa amin'izao ny kilao ny hena. Tato anatin'ny herinandro izay raha ny fanadihadiana natao, saika isan'andro ny fiakaran'ny vidin'ny kilaona henomby na eny amin'ny mpamogady na eny amin'ireo mpivarotra mpanjara. Ny hena amin'izao tena misonitra andro aman'alina, misonitra milazana hoe tsy zakan'ny olona intsony mety misy mavidy ihany fa tena tsy laitra ny vidiny. Tany mifangalana azy zao ny fisondrotany 1000 isan'andro. Zany hoe raha tamin'ity volana ity zany mety efa 30 ny sonitra. Tena mihena amin'ny mpanjifa. Mihena laina, mihena daholo na ny hena laina na ny mpanjifa na ny taloha zao mety malafo any amin'ny 20 kilaondra ihany. Zao zara raha malafo ray apa-efatra izay. 200 sy 1 alina ariary amin'izao ny kilao an'ny hena omby raha toa ka 1 alina mahery zany herinandro izay. Raha ny fanazavana trano tsy ampy ny omby tonga eny am-potony, antony mahalafo ny omby eny an-tsena fa ankoatra ny hena omby iaran'izay fiakaram-bidza ihany koa ny henan-kisoa. Henan-kisoa aloha zao tena miakatra ny henan-kisoa. Zao izy efa 60 000 ny kilo. Nanomboka teo amin'ny herinandro teo niara-niakatra tamin'ny henomby. Tsy haiko mety tsisy angamba. Misy fetraika le izy satria lafo le izy moa ny olona tsy manambola. Dia misy efihany aty amin'ilay tsena le izy. Taloha zay malany ray, izao lasa ray raha tsy lany. Ho an'ity renim-pianakaviana sendranay teny an-tsena ity, mihena raha ny fanazavany ny fihinanana hena ao an-tokantrano, izay ihany no azo atao manoloana ny fiakaran'ny vidiny.
fototra isan'andro efa tsy hinan-kena intsony tsahoany dia mandeha isan-kerinandro tsy ampy ny enti-manana dia izay tsisy ny enti-manana dia indray mandeha isan-kerinandro fa raha ny tena izy normala indroa intelo. Zary lasa sakafo natokana ho an'ny mpanankarena ny eny eto Madagasikara. Tsy ny rehetra intsony no afaka mihinana izany raha ny zava-misy amin'izao. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny isan'ny omby vonoina eny amin'ny abatoara isan'andro. Raha ny vaovao re aloha, mitombo isatrano ny omby vonoina eny amin'ny abatoara ary alefa ahondrana any ivelany ka tsy mahenika ny tsena anatony intsony ny omby eto amintsika. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany gare routière Maki etsy Andotapena ka 5 amin'ny volana janoary vao azo ampiasaina ireo zotra miazo lalam-pirenena voalohany fa 4 fa 9 no iasa eo. Fiaramanidina ny 200 amin'ny coopérative miasa amin'ireo lalam-pirenena 3 ireo no zakan'io toerana io sy volana nantanterahana ny asa. Efa mipetraka ny fepetra rehetra amin'ny tsisy ny mpaniera amin'ny toerana io raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Tarifa unika ihany no apetraka amin'ny sarandalana. Fanampanazavana. Tsy mila tsony zany tsika izany zavatra zany hoe rehefa mainy andro sisa fiten'ny taniboanjo dia misy sa manao 50 000 francs 75 000 francs les frais fa rehefa ohatra hoe 100 000 francs ny frais dia 100 000 francs izy na fety io na tsy fety io dia mba fixe foana zany le frais dia mba tsy maty antoka intsony amin'izay ny mpampiasa vola ny tompona automobile dia mandeha tsara koa amin'izay ny système ny entretien ny rehetrarehetra. Ny farana androany fampiofanana nataon'ny mpampiofana avy any ivelany ho an'ny mpiasa eo anivon'ny fitoeram-pampianarana Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap etsy Ampandrinomby. Manampy amin'ny andraikitra sahan'izy ireo ity fiofanana ity ho ny mpandray anjara. Fanadimy Antarandrianay. Mitoetra ny fampiofanana ny mpiasa eo amin'ny fitoeram-pampianarana CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap etsy Ampandrinomby entina hanatsarana ny tolotra omen'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Nandritra ny 2 herinandro no nisy ny fampiofanana nataony vahiny avy any ivelany teto. Miisa 12 no nisitraka izany. Zava-dehibe ho an'ny mpandray anjara izao fampiofanana mikasika ny fikirakarana ny informatika izao izy ireo. Ny tombotsoa tamin'ny formation dia ny ampiasaina momba ny asa atao ampiasana dia fahalalana amin'ny ankapobeny ihany koa ho fampandrosoana ny firenena. Tena ilaina tokoa ny fifehezana ny informatika indrindra ho an'ny olona manana fahasembanana tsy afaka mampiasa ara-batana fa mba mampiasa koa ny ara-tsaina sy ny fahaiza-manao araka ny teknôlôjia. Ny formation zany zao dia misy tombony lehibe satria tsy afaka hoe manoratra intsony zany fa mampiasa an'ilay solosaina amin'ilay fanotarana amin'ilay fandrosoan'ilay fampianarana. Tombotsoa voalohany aloha dia ho anahy fanatevenana amin'ilay fahaiza-manao fikirakirana amin'izay ordre sexuel zay. Mety tanay aloha mba hoe maromaro ny volontaire mandeha makaty Madagasikara mampanao initiation satria lafa mihitsy koa zany le expérience avany mba hoe ampitaina aty na izany ara soitena be koa ny eto Madagasikara mba hisy volontaire mba ohatratra. Misafito ireo mpampiofana tonga teto Madagasikara. Asa sitrapony nataon'izy ireo. Raha ny fanazavana, zava-dehibe ny nanatanterahana izany, antony sy ny salasalany ireto farany ampiofana. On est venu ici pour donner des cours d'informatique. Ho an'ireo sambany nanao fiofana informatika sy ny efa mahanatra kely fa ity fiofana tolotra eto ity. Nahazo boky nandraikitra avy amin'ity fitoeram-pampianarana ity izahay, nahazo boky nandraikitra avy amin'ity fitoeram-pampianarana ity izahay tany Frantsa. Ary avy hatrany dia naikiana tanteraka izany. Voalohany ho anay izao fampiofana eto Madagasikara izao. Raha toa ka mbola misy tolo-kevitra hafa dia vonona hatrany izahay mety hiverina aty. Si d'autres occasions se proposent, peut-être qu'on reviendra.
no tanterahina androany ny fanadinana aoriana izay kosa no izarana mari-pankasitrahana ho an'ny mpandray anjara tamin'ity fiofanana mikasika ny fikirakirana informatika ity ny Word sy ny Excel teto amin'ny fitoeram-pampianarana CNFPPS Zash. Totosa androany fanomezana ny loka goavana ho an'ny mpandresy tamin'ny tombola nandritry ny ilay tsena be etsika izay notanterahana tetsy amin'ny village voara Andotapenaka nanomboka ny valo ka hatramin'ny 10 Desambra lasa teo fiara 4x4 Hyundai Terracan no savidy n'ilay tsara vitana tamin'izany groupe Infinity no nanomana ity fisarihana ity nandritry n'ilay tsena be izay nanehoana ny lanja sy ny kalitao entana eto amintsika sy avany ivelany. Tao anatin'ny mangarara tanteraka ny nanaovana ny lalao sy ny fisarihana araka ny nambarany tompony andraikitra fanampanazavana. Misaotra fisaorana mitafotafo no atolotray ho an'ny orinasa Mata Infinity indrindrandrindra ny tompony andraikitra voalohany mpanorona sy ireo mpiara-miasa rehetra aminy izay mikarakara nandrindra sy nanatotosa ilay hetsika tsena be. Io hetsika io moa dia araka ny efa fantantsika fa nanome lanja be dia be tokoa ny kalitao malagasy. Hetsika izay fahitako azy anisan'ny voalohany angamba teto Madagasikara mikasika izay thème izay. Izay angamba no teny atolotra fa feno nanatanteraka famboleka-kazo teny Ampitatafika Ambohimpamonjy ny vondrona Filatex tamin'ity androany ity zanakazo mandidina ny 200 isa no volena raha toka 300 isa izany tamin'ny taona lasa nisatra moa ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana ireo zanakazo izay nambolena taloha ka nahafapo ny vokatra. Mirana Manjaka. Roapolo sy 500 isa ny zanakazo nambolen'ny vondrona Filatex teny Ampitatafika Ambohimpamonjy androany. Efa nisy ny fambolena zanakazo izay miisa 300 isa teo amin'ny toerana ity tamin'ny taon-dasa ka tsy nisy maty izany noho ny fikarakarana sy fanaraha-maso nataon'izy ireo. Dia nenivondrona zany hoe alohanay atao somary vitsivitsy fa assuré zany ny hoe tsisy maty le izy dia surako hoe efa mitombo tsara. Dia hitanareo ery ambony ery moa rehefa avy eo hoe ohatrany ahoana ny abian'le hazo amin'izao fotoana izao. Ny anay koa moa zany rehefa mamboly tsy hoe amina le zanakazo amboleny fa eo amin'ny des centaines foana. Dia tamin'ny herintaona 300 mahery dia amin'ity taona ity zany nasondrotray ho 520 ny zanakazo ambolena. Dia zanakazo efa lehibe le izy eo amin'ny 2 metatra eo no ambolena zany mba ho sura tsara hoe vetivety kokoa zany le fanirana. Dia efa misy olona zany manara-maso manao ny entretien le izy zany mba tsy ho faty. Zay nahatonga le résultat azontsika hoe maniry tsara le hazo. Anisan'ny anton'izao famboleka-kazo izao ny fitahirizana sy ny famerenana ireo ala malagasy ireo izay efa manomboka tsy misy intsony amin'izao fotoana izao. Satria ny zanakazo izay ambolenay zany amin'izao fotoana tsisy hazo vazaha mihitsy fa ireo zanakazo tany anaty ala gasy izay efa manomboka mety tsisy tsony. Dia ireny zany no ambolenay ohatrany hoe ny voarabe, ny aviavy, ny amontana, ato zao misy palissandre, misy nonika, hazo mena, ohatr'izay tsy mamboly hazo vazaha mihitsy zay fa hazo gasy daholo satria le hazo gasy zany tsara kokoa tsy mandany rano zareo fa au contraire arany mitahiry sy manalonaka tsara an'le tany. Zay no mahasamihafa azy. Manantanteraka famboleka-kazo toy izao ny vondrona Filatex isan-taona. Tanjona amin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Zava-dehibe amin'ity vondrona ity ny fiarovana sy fitahirizana ny natiora ary izay no anton'izao hetsika izao. Mbola hitohy ny hetsika amin'ny taona manaraka. Ankoatran'ny fambolena ny fanampinan'ny mpianatra amin'ny fianarana sy ireo maro hafa. Mitohy hatrany ny asa sosialy fanaon'ny vondrona Filatex. Ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy farantaona tanteraka ny centre commercial Akourdigue. Maro ireo hetsika miandry ny mpanjifa sy ny mpitsidika manomboka androany raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra narindra ny ranomanana.
manaraka ny haingo sy ny hetsika mifandray amin'ny fetiny krismasy sy ny farany taona avokoa ny centre commercial Akourdigue. Tafiditra tanteraka anatin'izany fankalazana izany ny hetsika izay ahafahany rehetra mandray anjara manomboka amin'ny ankizy izany izay ahitana ireo kilalao sy fanentanana samihafa. Isan'ny miavaka anatin'izany ny jeux vidéo sy ny fahatongavan'ny mpanao magie iray ao anatin'ny centre commercial Akourdigue. Lakory no miandry ny zaza sy mampilalao ny zaza rehefa amin'ny fotoana etsena ny ray aman-dreny na andehandehanan'ny ray aman-dreny mijery ny magasin maro samihafa izay misy eto amin'ny centre. Manaraka izany koa misy efitra anankiray izay natokana mihitsy koa any amin'ny premier étage ihany io anaovana atelier maro samihafa toy ny fanamboarana biscuit de Noël, toy ny atelier de coloriage, atelier sable magique. Maro samihafa ny kilalao hitantsika ao anao diffusion ana film spécial Noël ihany koa moa zany zay. Tsy diso anjara anatin'izany ihany koa ny mpiantsena ao amin'ny centre commercial Akourdigue. Isy ny roue de Noël izay andraisan'ny rehetra anjara ary azona loka maro mandritra n'izao fety izao. Kodizany komandina spécialement mihitsy ho an'izao fetiny krismasy izao. Anisan'izany zany ny haut-parleur bluetooth, misy lampe LED, misy forme mahafatifaty tsara tarehy be maro samihafa dia misy bon d'achat ihany koa omenay eto amin'ny centre commercial Akour fa nareo zany rehefa tonga miantsena dia tsisy diso anjara mihitsy fa mitondra antsika dia afaka mandray anjara amin'izany kilalao izany. Samy azo ny anjarany avokoa ny tsirairay ao anatin'izany hetsika sy fanentanana samihafa izay. Manomboka androany ny hetsika maro izay miandry ny rehetra ao amin'ny centre commercial Akourdigue. No tanterahana androany ny fisaorana tamin'ireo mpandray anjara rehetra tamin'ny marathon international de Tana andihan'ny faha-17. Tratra ny tanjona nateo aza ny olana teto amin'ny firenena toy ny valinaretina pestana ny olana samihafa nandritry ny hetsika isy hatrany ny fanatsarana amin'ny andiha manaraka raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Fanampanazavana. Faly zany zay satria tanteraka tsakan'ny sandava ny marathon international de Tana andihan'ny faha-17 raha nikasika ny bilan dia vita tsy maintsy nitanterahantsika tamin'ity taona faha-17 sora arivo ity ny andihan'ny faha-17 na dia nisy ary reny zavatra izay arahantsika malalo reny tsy maintsy nanemorana azy iray volana sy tapany taty aoriana noho ny fanemorana dia nitovy tamin'ny isan'ny mpandray anjara tao aloha ihany ny isan'ny mpandray anjara tamin'ity taona ity izany hoe teo amin'ny 1300 athlètes teo eo na dia nanantena ny azo 2000 athlètes ary izahay tsy kivy amin'izany nefa izahay satria mino izahay fa tianareo ny marathon international de Tana ary mbola ho betsaka ianareo no avy amin'ny andiany manaraka. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nanomboka androany Rally Shell Elix izay karakarain'ny club Azatana dingan'ny farany ho an'ny Skadzy Rally amin'ity taom-pilalaovana ity aritra 3 andro ny fifaninanana. Hakim Kolor. Nanomboka anio tamin'ny fomba ofisialy ny Rally Shell Elix 17 sy 10 andihan'ny faha-18 Rally Tour de Tana izany izay karakarain'ny club Azatana ary dia tia no dingana farany ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra eo amin'ny rally amin'ity taom-pilalaovana ity fifaninanana volim-pifaninana 4 izay niainga tetsy amin'ny GMM Anosy Vavaka Ambohimanarina. Fifaninanana farany rally izay aritra atelona raha nivokatra tamin'ilay épreuve spéciale voalohany itolakandro io ny refy 13 km na ampitoeny Ambohitsiry sy croisement Ambonisoa dia ny équipage mixte avy amin'ny club Asakama Ndrianja sy Fanja nitondra Subaru Impreza N12B no nanao ny temps scratch izay nanomezana izy mivady 7 minitra sy 1.20 sekonda sy 3 pahazato raha nanao ny deuxième temps kosa ny équipage avy amin'ny club TMF Iva sy Fafakop nitondra Subaru Impreza N16 izay taraiky 2 sekonda mahery kely tamin'ireo équipage N12B ary équipage mixte avy amin'ny club Asakama Taina sy Tahiry izay nitondra Subaru Impreza N12B no fahatelo vonjimaiky taraiky 7 sekonda tamin'ry Iva. Équipage telo kosa no fantatra fa tsy andarana intsony taony nivoaka ny lalana toy ny nazo ny Taina sy Baovoly izany tsy nandray départ ihany koa ny équipage Babaina sy Mathieu ary olana boaty no nazo ny Ferré Jacques sy santatra teny amin'ny liaison lanière. Ndrianja Iva ary Taina araka izany no équipage telo voalohany mitarika tamin'ity andro voalohany ity raha pitso dia iova lasy any amin'ny faritra andrefany indray ireo mpifaninana izay sedra épreuve spéciale 10 ireo tsy spéciale ireo izay efa nandalovana tamin'ny rima farany teo.
Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miditra amin'ny dingana manaraka ny fifampidinihana amin'ny fialan'ny Grande-Bretagne amin'ny vondrona Europeana ankehitriny. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny fifanarahana ara-barotra nandritra ny fihaonabe any Bruxelles. Fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Miditra amin'ny andro faharoa eo amin'ny fipetratakina amin'ny fialan'ny firenena Britanika ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Europeana. Fihaonambe izay nanomboka omaly ary mifarana androany any Bruxelles izay andraisan'ireo mpitondra miisa 720 anjara ao amin'ny vondrona Europeana. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritra ny fihaonambe ny mpitondra ny Bruxelles ny fifanarahana ara-barotra eo amin'ny firenena Britanika sy ny vondrona Europeana. Andrasana amin'ny taona ho avy ny fandinihana izany raha ny fanazavana. Miditra amin'ny ady hevitra mifandray amin'ny tetezamita hiainana ao aorianan'ny fialan'ity firenena ity ao amin'izany vondrona izany ireo mpikambana amin'ity andro faharoa ity. Teboka maro no dinihana ao anatin'izany ao anatin'ny fotoana fohy raha ny voalazan'i Angela Merkel. Ny herinandro lasa teo efa fantatra ny ho avin'ireo olom-pirenena ny findramonina tany toerana tao aorianan'ny Brexit sy ny fifanarahana momba ny sistany eo amin'ny Irlanda sy Irlanda avaratra ary ny fipetra raisina eo amin'ny arabola aorianan'ny Brexit. Alohan'ny sarana dia verina aminao ilay vaovao songadina tamin'ity alina ity. Tsy maintsy hisy ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka andinihana ny lalàna momba ny fividianana raha ny voalazan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena taorian'ny fanakatonana ny fotoam-pivoriana. Tsy maro toerana hatrany vidin-tsolika eto Madagasikara tamin'ity taona 2017 ity. Saika misedra olana na teo amin'ireo mpampiasa fiara isan'andro fa ihany koa teo amin'ny vidin'ny entana. Nanomboka androany Rally Shell Helix 2017 izay nikarakarain'ny club Azatana dingany farany ho an'ny sokajy rally amin'ity taom-pilalaovana ity. Haritra 3 andro ny fifaninanana. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara atao tompoko. Fivoaran'ny teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitadiny lafatra sy ny mora dia tonga nitsika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche moelle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à but. Ni vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.